Andriamanitra tiavany Jehova Andriamanitra katandremo mandrakariva zay asain'io tandremana katandremo mandrakariva zay asain'io tandremana. Ny fampianarana izay anjarantsika eto androany ary dia ilay fampianarana tokony atao rapitsy maraina mitondra ny lohateny hoe ny fahatezeran'Andriamanitra manoloana ny toetra tsy mahatokony ny olona, ary ao amin'ny Deutéronomie toko 7:1 ka hatramin'ny 7:20 no anorenana an'izany fampianarana izany. Kanefa ry havana, tsy ho vakitsika manontolo io Deutéronomie toko 7 io, fa ny Deutéronomie toko 7:1 ka hatramin'ny 9 no tena ventin'ilay hafatra, fa ny sisan'izay dia fanazavana avokoa an'io perekopa izay ho vakitsika io. No izany rehefa ho vakitsika ny toko 1 toko 7:1 ka hatramin'ny 9 dia azavaina manazavan'izany ny andininy rehetra hatramin'ny andininy 7:20 arak'izay ho fanazavana amintsika azy eto. Dia amin'ny anaran'i Jesosy no amakitsika an'izany Deutéronomie toko 7:1 ka hatramin'ny 9 izany. Mianoa ry Israely, ianao zao dia efa hita an-Jordana hiditra eo amin'ny tany ka handresy ny firenena samihafa izay lehibe sy mahery no ianao, sy hahafaka ny tanàna lehibe izay misy manda manakatra ny lanitra, dia firenena lehibe sady olona lava, dia taranaky ny anakita izay fantatrao sady efa renao ny lazany hoe iza no mahajanona eo anoloan'ny taranaky anaka, koa aoka ho fantatrao anio fa Jehova Andriamanitrao no efa handeha hita eo alohanao tahaky ny afo mandevona, ka izy no handringana azy sy ampetry azy eo anolohanao, dia handroaka azy ianao ka handringana azy faingana araka izay nilazain'i Jehova taminao. Ary rehefa voaroko Jehova Andriamanitrao eo anolohanao izy, dia aza manao anankampo hoe ny fahamarinako ny nitondrany Jehova ahy niditra handova ity tany ity, fa niara-tsy mpanahin'ireo firenena ireo no androahan'i Jehova azy eo anolohanao. Tsy ny fahamarinanao na ny hitsim-ponao no andehananao handova ny taniny, fa niara-tsy mpanahin'ireo firenen'ireo no androahan'i Jehova Andriamanitrao azy eo anolohanao, hahatoa ny teny izay nianiany an'i Jehova tamin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba razanao. Koa aoka ho fantatrao fa tsy ny fahamarinanao no anomezan'i Jehova Andriamanitrao izany tany soa izany holovanao, fa firenena mafy atoka ianao. Tsarovy ka aza adinoinao ny nampahatezeranao an Jehova Andriamanitrao ny tany anefitra. Eny, hatramin'ny andro nialanao tany amin'ny tany Egipta ka hatramin'ny nahatongavanareo teto amin'ity tany ity, dia mbola niodina tamin'i Jehova ihany ianareo. Na dia tany Horeba aza dia nampatezitra ny Jehova ianareo, dia tezitra taminareo izy ka saiky nandringana anareo. Amen. Jobily 9 taona mitoby lehibe akaramalaza izao ankalazaintsika izao ry havana malala. Araka ny tonombavaka izay natao teo, dia 20 taona izay niasan'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny mpanompony teto amin'ity toerana ity, eny manerana Madagasikara sy izao tontolo izao azy, mba anafahany ny olona rehetra tamin'izay manandevo azy rehetra tamin'ny lafim-piainany rehetra. Averiko indray mandeha tamin'ny lafim-piainany rehetra. Teto amin'ity toby ity nengiany zany asan'Andriamanitra zany,
izany fanafahana ny olona tamin'ny lafi-piainana rehetra izany. Jobily 20 taona raha mitodika amin'ny soratra masina isika ny famaritana an'izany jobily zany, nahitana ny famakafakana sy ny fanazavana izany dia ho hitantsika izany ao amin'ny Levitikos 5:20 sy manaraka. Ao zany no miresaka momba an'izany jobily zany. Ary ao amin'io Levitikos 5:20 sy manaraka io dia mifamatotra ny sabata sy ny jobily. Famatotra ny sabata sy ny jobily satria taon-tsabata impito miampiray ny taon-jobily anankiray. Taon-tsabata impito miampiray ny taon-jobily anankiray. Ny taon-tsabata anankiray dia 7 taona. Ampitombona 7 zay 7 miampiray 50. Zay zany alay taon-jobily anankiray. Dia isika zao raha 20 taona ao anatin'ny taon-jobily faharoa, satria ny 50 taona meloa efa niainantsika zany, fa 70 taona manakatra ny 50 taona faharoa zany tsika amin'izao fotoana izao. Raha mifamatotra ny jobily sy ny sabata dia mifamatotra koa ny heviny. Famatotra ny heviny. Ary zay ny tononona tamin'ilay tonom-bavaka teo. Ny taon-jobily, ny sabata dia fahafahana, fitsaharana no heviny tamin'izay manana ny devo rehetra. Noho izany ny taon-jobily, raha taon-jobily mipito, ny isa 7 milaza fahafenoana araka an'Andriamanitra, dia taom-pahafahana amin'ny fahafenoany araka an'Andriamanitra amin'ny lafi-piainana rehetra ny jobily. Ka tsy misy mpakalaza jobily amin'ity androany ity mbola andevozon-javatra samihafa. Mbola ho andevozon-javatra samihafa. Fa matoa izy tonga eto ankalazan'izany jobily zany, nafahan'Andriamanitra tamin'ny alalan'ity fifoazan'ity izy amin'izany mety manandevo azy. Na inona io. Fa raha misy zany vomafy izy raha tonga eto ka mbola andevo izy na ozy izy le mpanompon'Andriamanitra hoe izy tsy andevo fa manao saina andevo. Tonga eto satria misy zavatra topoiny, misy zavatra nantenany azy. Na inona zay misy zavatra topoiny mbola tsy mahafaka azy amin'ny mahazanak'Andriamanitra azy. Andro, taona izay iaina ny zanaka fifoazana, anehoany ny mahazanaka fifoazana azy, satria izy natao hoe zanaka fifoazana. Raha ny tena izy afaka amin'izay manandevo azy rehetra. Izy afaka amin'izay manandevo azy rehetra, zay natao hoe zanaka fifoazana. Ny jobily tahaka an'izao zany dia anehoany ny zanaka fifoazana fa tena zanaka fifoazana izy. Vary izy no eto fa tsy parifary. Satria izay no zanak'Andriamanitra izay afaka. Tsy zany ihany, araka ny teny fanevantsika teo, zanaka fifoazana miaina amin'ny fitiavan'Andriamanitra azy. Zay ihany koa no mahafaka azy amin'izay manandevo rehetra. Ary zao rehefa miaina fitiavan'Andriamanitra azy izy dia mifankatia ihany koa, satria izay le didiny, fiainana amin'izay le didiny. Iainany zany, vakina eo amin'ny fiainana zany. Tsy tenenin'ny vavany ihany, fa ny asany, fitondrantenany, ny fiaitenany rehetra dia zao olony ny fitiavana izy, fitiavana an'Andriamanitra, fitiavana ny hafa ihany koa. Raha mpifandraisika amin'ny lohatenintsika eto dia zao, ny zanaka fifoazana dia zanak'Andriamanitra mahatoky. Zanak'Andriamanitra mahatoky. Ary tsy zany ihany, fa izao sady matoky an'Andriamanitra izy, tsisy zay matoky an'Andriamanitra izy, fa rehefa matoky an'Andriamanitra izy, mahatoky izy zay. Izy matoky an'Andriamanitra no mahatonga azy ho mahatoky. Ary zay ilay zanaka fifoazana amin'ity androany ity. Noho izany ry havana, rariny tokoa raha resantsika amin'izao fotoana izao ity lohateny ity hoe ny fahatizeran'Andriamanitra ho amin'izay zanany kanefa tsy mahatoky. Ho an'izay zanany kanefa tsy mahatoky. Dia ho resantsika zany amin'ity androany ity. Naveriko teo ny zanak'Andriamanitra zanany mahatoky. Satria nahoana? Andriamanitra no mahatoky voalohany. Andriamanitra mahatoky voalohany. Dia ho resantsika ny amin'izay maha Andriamanitra mahatoky an'Andriamanitra izay. Ny fotom-pianarana kely izay soratan'i Lotera dia anambarany fa
ny antony nahariany namronany antsika zanak'olombelona dia hoe ho zanany manao azy ka ho sambatra mandrakizay. Noforonon'Andriamanitra ho zanany isika. Noforonon'Andriamanitra ho zanany isika. Ny zanako dia vakiany olona fotsiny hoe zanako pasteur Rafalimanana iny, satria nahoana? Mitafy ny endriko. Ny zanak'Andriamanitra dia tokony ho vakiana fotsiny eo amin'ny fiaim-piaina fa mitafy n'inona izy? Mitafy ny endrik'Andriamanitra izy. Dia izao ry havana, ilay Andriamanitra izay raintsika, izay niteraka antsika dia Andriamanitra mahatoky. Andriamanitra mahatoky. Ny soratra masina manambara an'izany. Andriamanitra mahatoky ilay Andriamanitra raintsika. Mifamatotra amin'ny fitiavana dia manambara ny maha izy azy an'Andriamanitra manontolo ny hoe mahatoky. Mahatoky. Izao lazainy Mosesy ao amin'ny Deutéronomie 7:7 milohan'ity perikopа anjarantsika ity. Izao lazainy tamin'ny zanak'Israely fahiny. Ka aoka ho fantatrao fa Jehovah Andriamanitra ao ihany no Andriamanitra, dia Andriamanitra mahatoky. Izay nitandrina amin'ny fanekeny sy ny famindrapo amin'izay ty azy, sy nitandrina ny didiny hatramin'ny taranaka arivo faramandimby. Deutéronomie 7:7. Maneho ny maha-Andriamanitra mahatoky azy ny fitandremany ny fanekena izay notonony ny vavany, ny tsy fivadiany tamin'izany fanekena izay natao izany, izay ny maha-Andriamanitra mahatoky azy. Amafisiny izany ao amin'ny Deutéronomie 2:7 izay milaza tahaka izao: Andriamanitra mahatoky izy ka tsy misy ratsy ao aminy, marina sy mahitsy izy. Ny fahamarinany sy ny fahitsiny no manambara fa Andriamanitra mahatoky izy. Ao amin'ny Salamo 2:20 ny 9:20 ka hatramin'ny 7:20 dia lazaina fa Andriamanitra no maharitra mandrakizay, n'Andriamanitra no tsy miova mandrakizay. Izany hoe Andriamanitra mahatoky izy ary manambara fa mahatoky azy, tsy miova izy. Tsy miova izy fa maharitra mandrakizay izany. Aitsika ny Hebreo 4:10 milaza hoe raha Jesosy milaza ny teniny dia zao: izy no ilay tsy miova, maly anio mandrakizay. Mahatoky ny Andriamanitra izay vavahaditsika, tsy miova. Ary izay nanambaran'ireo ray aman-drenina nitory-tenina fampianarana tamin'ny marainana hoe tsy miova Andriamanitra, fa ilay Andriamanitra izay nitondra ny zanak'Israely mivoaka tany Egypta mbola tia Andriamanitra lazainy Mosesy amin'ny alalan'ny Deutéronomie ity ihany koa. Ary tsy hoe izy ihany no mahatoky, fa mahatoky koa ny teniny. Salamo 7:7. Tsy mivadika amin'izay nalaoky ny vavany izy. Tsy mivadika amin'izay nalaoky ny vavany izy, indrindra izay nampanantenainy. Mahatoky ny teniny, mahatoky ny asany. Salamo 3:7. Nasehony tamin'ny fifidianana sy ny fikarakarana ny Israely zany, izay tsy niankina tamin'ny fahamarinany Israely, tsy niankina tamin'ny fahamarinany, na niankina tamin'ny fahatsarany, fa niankina tamin'ny izy mahatoky tsy mivadika amin'ny teny nampanantenainy. Izy tsy mivadika amin'ny teny nampanantenainy. Isaia 7:7 milaza an'izany. Ary zay ane ry havana, nanaova ny asa tao amin'ny Jesosy Kristy sy ny azo fijaliana, anambarany fa Andriamanitra mahatoky izy. Andriamanitra mahatoky izy. Hoy isika hoe isika dia noforonony no zanany, Andriamanitra dia mahatoky. Inona no ahafantarana ny zanak'Andriamanitra, ny zanako fifoazana? Inona no tokony ahafantarana azy? Izy manahaka ny rainy niteraka azy. Mahatoky Andriamanitra, zanako fifoazana, zanako fiangonana. Maninona izany? Mahatoky. Mahatoky. Satria zanany naterany, tsy maintsy manahaka azy. Fa matoa tsy manahaka azy ry Israely rehefa mifanena tamin'ny ao amin'ny Jona 9:9 taranak'i Abrahama, dia nyrehare hoe zay taranak'i Abrahama, tsy mba andevo zay fa zay taranak'i Abrahama ny rainay. Dia ahoana lazainy Jesosy azy? Ilareo avy amin'ny devoly rainareo. Satria inona no anahafany azy? Izy hoe manahaka ny Abrahama sa izy antafiny? Devoly rainy lainga. Noho izany mpandainga ianareo tel fils
telper. Noho izany ndevoly ny tena rainareo fa tsy Satana zany satria tsy Abrahama zany satria izy ny tahafinareo. Ity ngamba fantatra miteraka rehetrarehetra rehefa teraka lahakely. Ny ray aman-dreny de hoe de raiko azy zao hoe na de reniko azy zao hoe manahaka ny ray aman-dreny zay niteraka azy ny zanany. Fa mpisandoka zay milaza hoe zanak'rano kanefa tsy manahaka an'izay ray aman-dreny niteraka azy. Tahak'izay ihany koa mpisandoka zay milaza fa zanak'Andriamanitra izy kanefa tsy manahaka an'Andriamanitra zay niteraka azy. Tsy manahaka an'Andriamanitra zay niteraka azy. Mpisandoka izy. Dikany hoe mpisandoka tsy mahatoky izy amin'ny maha-izy azy rehetra. Ny hoe mahatoky arak'izany dia midika fa marina mahitsy, tsy miolakolaka, tsy mivadibadika, tsy miovaova na amin'ny fitenenana, na amin'ny asa na amin'ny fitondran-tena, tsy lainga, tsy sandoka, tsy sandoka. Nisy fotoana asa raha tamin'ny 2010 nampianarana an'ity hoe vary sy paripary ao anatin'ny fiangonana ity izay tsy zakan'ny olona fa navesatra ilay izy. Fa ahoana ny ahafantaranao vary sy paripary raha mbola tsy misy voana izy? Tsy isy ahafantarana ho azy fa mitovy izy. Lay tsy paripary misandoka ho vary maniry ao anatin'ny tanimbary. Maniry ao anatin'ny tanimbary. Misandoka ho zanak'Andriamanitra eo anivon'ny fiangonana eo. Fa sao dia milasitsika fa vary aby ary tsika reto. Misy tsy paripary reto. Ary tsy hoe izay ety aloha aty ilay vary dia nareo tsy paripary. Na izay ety aloha aty aza misy tsy paripary. Ny mpianatra misy tsy paripary. Ny kristiana rehetra misy tsy paripary, misy vary. Izay ilay mpisandoka tsy mahatoky amin'ny maha zanak'Andriamanitra azy. Ity mahatoky ity raha tena dinentsika amin'ity teksta ity dia mitovy amin'ilay toetran'ny olona anankiray manambady. Ny olona anankiray manambady mahatoky amin'ny vadiny ve izy? Tsy mivadika amin'ny vadiny ve izy? Zay zany ara tena faritana izy ity. Raha moa izy ity amin'izao fotoana izao fa Jesosy milaza hoe na dia maso mijery aza dia mitondra faniriana ao anaty dia efa manatateraka sady. Iza zany no mahatoky amintsika eto? Iza mahatoky amin'izay lafin'izay? Indrindra moa amin'izao fotoana izay anaovana ity fitasy tsy fantatra intsony hoe manakory ity. Iza no mahatoky eto? Manao sangisangy hoe na izay pastora ao anaty alitara aza. Rehefa manao rakitra zareo tovavy jefy amin'ilay fitafiana, atoky vera-pasy ao anaty alitara ao. Atoky vera-pasy ao anaty alitara ao. Io zany ilay fidelité. Io zany ilay famaritana ilay hoe mahatoky eto raha tena izy. Io nanoaran'Andriamanitra ny fifandraisany izy amin'ny zanany raha tena izy amin'ny fiangonana tamin'izay fotoana izay. Noho izany raha tena fiangonan'Andriamanitra tokoa, raha zanak'Andriamanitra tokoa dia tokony ho mahatoky. Tsy mivadibadika, tsy manao hoe tsara zany akangy zany. Rehefa miteny an'izay izy manino izay? Adinony akoho mahavin-drazana. Adinony akoho mahavin-drazana. Tokantrano izay, tokantrano izay. Ary tsy hoe vitany hoe mandeha mivily any izy fa vao mieritreritra ao anatin'ny fony izy izay. Vao manana fitiritana ao anatin'ny fony izy efa tsy mahatoky izy. Efa tsy mahatoky izy. Io zany ny azo amaritana ilay hoe mahatoky eto. Andriamanitra mahatoky. Fa ny olombelona izay nohariany zanany hatramin'ny voalohany dia efa tsy mahatoky. Na dia noharian'Andriamanitra ho zanany azy, mitafy ny endriny ny olombelona. Araka ny Genesis 3:7 ry havana. Dia tsy afa-po tamin'izany maha-izy azy zany ny zanak'olombelona. Olombelona no naharian'Andriamanitra azy, nampitafiany ny endriny ho zanany. Tsy afa-po tamin'ny maha-olombelona azy ny olona, fa te ho Andriamanitra. Dia nanino izay? Niova, toe-tsaina miova, mivadika. Azo lazaina fa tsy fahatokisany. Olombelona no naharian'Andriamanitra azy, izy te ho Andriamanitra. Te ho Andriamanitra. Tsy fahatokisana izany. Ny tsy fahatokisana noho ny fitiavam-boninahitra mihoatra noho izay omen'Andriamanitra azy. Arak'izany no fototry ny fahalavoana voalohany indrindra. Genesis 3:7. Raha tsy fiovaovana, tsy faharetana ny dikany hoe tsy fahatokisana, dia izay tsy fahatokisana vokatry ny fitiavam-boninahitra mihoatra noho izay omen'Andriamanitra ny olona izay. Izay ny fototry ny fahalavoana. Izay ny fototry ny fisarahan'ny olona tamin'Andriamanitra. Izay ny fototry ny fahotana.
ny olombelona noho ny tsy fahatokisan'ny olona zany nampitonga azy hisaraka tamin'Andriamanitra. Ary tsy hoe tsy fahafahapo amin'ny toerana na ny maha izy azy arak'izay naharian'Andriamanitra azy ihany zany, fa tena tsy fahafahapo ny amin'Andriamanitra mahitsy. Tsy fahafahapo ny amin'Andriamanitra zay notompoiny mihitsy. Azo lazaina koa fa fahalavoana fanjakan'ny ota sy ny firongony no mamaritra maha izy azy ny fiaimpenan'izay sady tsy mahatoky an'Andriamanitra no tsy mahatoky amin'ny fiaimpenany rehetra. Izy moa rehefa tsy mahatoky an'Andriamanitra izy dia mazava ho azy fa tsy mahatoky koa izy amin'ny fiaimpenany rehetra. Izany vahoaka an'Andriamanitra sady tsy mahatoky an'Andriamanitra rainy. Izany no manana ny fiaimpenana tsy mahatoky ihany koa. Azay no ambaran'ity perikopa zay anjarantsika eto ity. Ao amin'ny teny hoe anankapo, misy teny hoe fo ao le hoe anankapo, misy teny hoe fo. Ny fo rehefa soratra masina mampiarasa azy dia ilazana n'ilay foibe maha olombelona, ny olona. Ilazana n'ilay ego, mialatsiny amin'ilay fiteny vahiny. Ilazana n'ilay izaho satria ny fo izay lazaina izay. Ny hoe manao anankapo ao amin'ny 4 ka hatramin'ny 5 dia vaky koa ny Deutéronomie 7 ka hatramin'ny 9 arak'izany dia midika hoe miteny avy ao am-po, avy ao amin'ny fo izay fobe maha olona ny olona ny loharano avy an'ny fitenenana. Avy ato am-poko no loharanony izay teneniko. Izaho zany no miteny azy. Tsy ampitenenina raha tena izy fo nataon'Andriamanitra ho fonenany ny fanahy io, fanahy. Ary zany fanahy zany no nataon'Andriamanitra hampiteny ny olona, fa tsy zay ny zavatra misy eto. Fa izaho amin'ny maha izaho aho no miteny azy. Zay ny teny hoe anankapo. Ny fisainana, ny fiteny anankapo arak'izany dia ilazana fahaleovantena zay miteny azy eo am-panaovan'izany. Raha izany dia midika ho fahatokisanteny izy, satria izaho amin'ny maha izaho aho no miteny azy dia midika ho fahatokisanteny izy. Ka mampitompiteny fatratra izay teneniny. Mampitompiteny fatratra izay teneniny. Eto amin'ity perikopa izay anjarantsika ity dia ny fahatokisantena vokatry ny fanamarinany tena no tiana lazaina amin'izany. Rehefa manamary tena ny olona, rehefa mieritreritra izy fa marina, dia nahoana? Mieritreritra mahatompiteny izy fa marina koa izay teneniny. Zay no mahazo ny zanak'Israely eto. Tsy marina zany fomba fiheverana zany, satria voalohany, ny fandresena ao amin'ilay tany nampanantenaina, zay ilay tekstantsika eto, dia tsy vokatry ny fahamarinany zanak'Israely ka nanana fitokisantena, fa izao vokatry ny toetran'Andriamanitra mahatoky tsy mivadika tamin'izay ny lazainy nampanantenainy Andry Mosesy sy ny isan-karazany. Tsy ny fahatokisantenan'ny Israely ho marina teo anatren'Andriamanitra mihitsy no antony hampandresen'Andriamanitra azy ny Kananita tamin'izay fotoan'izay, fa ny tsy fivadihan'Andriamanitra tamin'ny teny izay efa nampanantenainy arak'izay efa nambara teo tamin'ireo Abrahama sy ny sisa. Vaky ny teny nampanantenainy azy any amin'ny Genesis 2:12 sy manaraka, ny 17:1 ka hatramin'ny 4:4. Zany hoe ry havana, tsy pirofo ny mahamarina ny Israely teo anatren'Andriamanitra ny fahampandreseny azy ny fahavalony na ny Kananita, fa pirofo ny Andriamanitra mahatoky an'Andriamanitra. Andriamanitra mahatoky tsy mivadika amin'ny teny izay nampanantenainy izy, ka tsy rehireny olona hoe noho ny fahamarinako, noho ny fahatsarako no andreseko, fa izao noho izy Andriamanitra mahatoky ny mampandresy anao amin'izany. Pirofon' ry havana, ao amin'ny 7 ka hatramin'ny 20, ny tsy mahamarina na ny tsy mahatoky ny Israely na dia efa nahavotan'Andriamanitra teo ambany fanandevozan'ny Egyptianina azy zany, na dia efa nanaovan'Andriamanitra fanekena azy izy ireo tao amin'ny tendrombohitra Sinay mba ho rainy izy ary ho zanany izy ireo, dia inona no seho teo am-pototry ny tendrombohitra Sinay tamin'izay fotoan'izay maneho ny tsy maha-Andriamanitra mahatoky azy? Nosoloa ny omby lahy volamena Jehova. Nosoloa ny omby lahy volamena Jehova. Avereniko hoe saintsika ilay hoe tsy afa-po tamin'Andriamanitra tamin'ny Jehova izay efa nanambara tena taminy tao amin'ny tendrombohitra Horeba izy.
fa na dia niteny tamin'ny vatana zany Andriamanitra zany tao amin'ny tendrombohitra Sinai, nosoloy ny ombalankely volamena zany, nosoloy ny ombalankely volamena zany. Sady nivadika tamin'i Jehova izy ireo no tsy natoky azy intsony, na dia nandremy vatana ny teny Jehova tao amin'ny tendrombohitra Horeba zany. Tsy natoky any Jehova dia lasa manana fiaimpenana tsy mahatoky. Raha ampiasainy soratra masina ilazana ny fifamatoran'ny zanak'Israely sy Andriamanitra no hoe fifanekena na fifandraisana ao anatin'ny fanambadiana, dia lasa nampirafy izy. Na farafahakeliny nariny mihitsy Jehova fa nosoloiny ombalankely volamena. Miala tsiny aminareo mpanao volamena aloha fa dia resaka kely volamena eto. Niaza ny tanako iny ajereo fa io ihany ny volamena tazanareo eo. Io ihany ny volamena, tsy misy ty na ray aza. Miala tsiny aminareo fa tsy hoe fitenenana anareo ty, nefa dia mieritrereta ihany. Zao le izy. Ny olona anankiray nisy eony amin'izao fotoan'izao fa manana valeur mihoatra noho ny olona hafa izy dia inona? Volamena. Fenona volamena inka, misy ngezalahy be tahaka an'izao etsetreetsetra. Ny famantaranandro volamena atrery amin'ny rano ery aza misy volamena, adera eraky ny lalana. Inona ny tianao lazaina amin'iny? Izao ny tena manana valeur eto amin'ny fiarahamonina. Izao ny tena manana valeur. Zany hoe inona ny tiako lazaina amin'izay? Ombalankely, nahoana tsy volafotsy, nahoana tsy tanimanga, fa nahoana volamena. Nieritreretina fa rehefa natao volamena io dia manana valeur. Fa izao ny tsy tao anatin'ny sainy, zava-maty io. Zava-maty io. Ny zava-maty ve natakalan'ilay Andriamanitra velona mandrakizay? Any ny zava-toza. Lay zava-maty jereo tsara nanaova misesy azy. Tsy vitany hoe zava-maty fa nitorotoroiny, lasa laverina dia netena teny amin'ny ranomasina dia nanino? Sofiny rivotra tsy hitantsy izay nalehany. Tsy mba azo atao an'izany Andriamanitra. Tsy mba azo atao an'izany Andriamanitra, izay Andriamanitra mahatoky izy. Izao ry havana, zavatra tsy misy aina io, atakalo an'Andriamanitra misy velona. Izay dia efa midika fa ny fidiny tsy misy fiainana natakalony izay tena misy fiainana mandrakizay ny zanak'Israely tamin'izay fotoan'izay. Ary na iza manompo sampy, manompo ny zavatra tsy misy aina rehetrarehetra, dia zao manakalo ny fiainana amin'ny alala fahafatesana. Manakalo ny fiainana, ary dia efa fiara fitsaran'Andriamanitra amin'ny sahady zany. Zany fanakalozana ny fiainana amin'ny alala fahafatesana zany. Andriamanitra velona, lay tsy miova, omaly sy anio ary mandrakizay. Fa na manahoana valeur sampy izay eritreretinao, nataonao volamena io, nataonao orakofanao inty izy vatsosi ny isan-karazany etsetretsetra, zava-maty io, tsy misy valeur. Dia avereniko kely le teo hoe tsy le tanana miravaka volamena sy ny tenda sy ny rano sy ny isan-karazany no mahampisy valeur anao eo amin'ny fiarahamonina, fa ny maha zanak'Andriamanitra anao. Maha zanak'Andriamanitra anao. Fiarahamonina mety mahitanao hoe tena aza ny Antananarivo no nanaovana izay fa tapaka any ny tendanao. Na any fa izao ndraindray rehefa ana aza dia asehoseho tsara mihitsy hoe tena jereo ny anay. Io mariazy io fa tsy misy akoatra an'io, zay nanaovako azy. Dia zay no izay hoe tsy ny mampisy valeur, tsy ny mampisy valeur, fa maha zanak'Andriamanitra no mba mampisy valeur. Raha tena marina ry havana dia izao, Andriamanitra no nanao fanekena tamin'izy ireo, fa zay nataony kosa dia nandrava ny fanekena zay nataon'Andriamanitra taminy. Zay ny mahatezitra an'Andriamanitra. Ny fandravana izay ataon'Andriamanitra aminao no mahatezitra an'Andriamanitra aminao. Natera no zanak'Andriamanitra ianao nefa ianao mikomy amin'izany mahatezitra aminao izy. Ny asany izay nataony no mahazanak'Andriamanitra anao, kanefa raha vao mikomy miala amin'izany ianao, zay no mahatezitra azy aminao. Fa izay lay lazaina eto. Mampiharihary ny toetra tsy mahatokony ny olona ny fandravana izay nataon'Andriamanitra taminy. Ary dia izao asainy misesy tsarovany ny fiainany lasa, tsarovany lasa. Inona nefa nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainanao? Ary raha nitsoka tao, inona nefa nataon'Andriamanitra taminao tamin'izany fitsoahanao tamin'izay nataon'Andriamanitra taminao zany? Adinonao ve zany? Fa raha tianao hiverina indray mandeha zany dia misoa ary. Fa ho avy aminao ny fahatezanan'Andriamanitra mafimafy kokoa noho ny teo aloha. Ity antso ity dia antson'Andriamanitra azy mba tsy hitompo teny fantatra amin'izay heveriny fa marina ao anatin'ny fony izy.
fa andefa fisainana amin'ny lasa kosa ny amin'izay fa nataon'Andriamanitra taminy ny amin'ny fiverena tena marina ka hibebaka iverina amin'Andriamanitra izy. Matezitra an'Andriamanitra izay fanaovana tsinotsinona ny fanitsakitsahana izay efa natao taminao ka hialanao zany. Inona nefa nataon'Andriamanitra taminao? Raha miala amin'izany ianao dia mendrasa fa tsy ho tatinao. Iny tenin'Andriamanitra any amin'ny Hebreo any manao hoe matahotra izay azony tanan'Andriamanitra. Matahotra izay azony tanan'Andriamanitra. Ka iza miandry ny tanan'Andriamanitra hiatra aminao fa dia matahotra izay. Andriamanitra no miteny an'izay. Ao amin'ny 7:7 ny 7 ka hatramin'ny 7:70 ka hatramin'ny 20 dia velarin'ny mpanoratra ao ny fanazavana ny tsirerian'ny Israely amin'izay teny fony ka heverany tena no mahatoky noho ny fiheverantena ho marina. Fa sainy matsiaro fahalemeny tany anefitra fahiny izy. Ary noho izany dia fiaimpenana izay nahatonga fahatezeran'Andriamanitra izany fahiny zany, izany hoe fiaimpenana tsy mahatoky ny olona dia mahatonga ny fahatezeran'Andriamanitra aminy ka tokony tsy hiverenana intsony. Manomboka amin'ny 9:9 ka hatramin'ny 10:20 dia verimberinao ny fehezanteny milaza n'ity fahatezeran'Andriamanitra ity. Ny 9:9 dia milaza tahaka izao: na dia tany Horeba aza dia nampatezitra an' Jehovah ianareo, dia tezitra taminareo izy ka saika nandringana anareo. 9:20 ary ny akohaka teo anatrehany Jehovah 70 andro sy 70 alina tahaka an'ilay teo ihany aho, ka tsy nihinan-kanina na nisotro rano noho ny fahotanareo rehetra. Horentsika rapitso ny lahateny mahakasika an'izany: izay nataonareo tamin'ny nanaovanareo izay ratsy teo mason'i Jehovah ka nampahatezerana-nareo azy. 9:20 fa natahotra ny fahavinirana sy ny fahatezerana aho izay nahatezeran'i Jehovah taminareo handringanana anareo. Ny fahatezeran'Andriamanitra mandringana dia ny aino indray Jehovah tamin'izany andro zany. 20 ary Jehovah dia tezitra indrindra tamin'ny Arona ka saika nandevona azy, dia mifona ho an'ny Arona koa aho tamin'izany andro zany. 20 ary tao Tabera sy Masa ary Kibrota Hatava no nampahatezeranareo any Jehovah. Ny 7 ka hatramin'ny 9 sy ny 20 ka hatramin'ny 20 dia fefy ny fiaimpenany zanak'Israely tao apototry ny tendrombohitra Sinay tamin'ny nanompoany ny ombalankely volamena ho solon'ny Jehovah tamin'izay fotoan'izay. Ao amin'ny Deuteronomie 5 ny 9 dia ambaran'Andriamanitra ny maha fananany ny zanak'Israely. Izy no ny asa ahatonga ny zanak'Israely ho fananany. Deuteronomie 5:9 mivako toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: izao no Jehovah Andriamanitra ao izay nitondra anao nivoaka avy tany Egipta tamin'ny trano nandevozana. Ny Deuteronomie 5:12 ka hatramin'ny 10 eto kosa dia anondroany ho tsy azy intsony ny zanak'Israely satria mivadika tamin'ny famosesy indray. Ary ambony dia lazainy hoe ahy ianareo. Fa eto amperikiopantsika eto dia tsy lazainy hoe ahy ianareo fa n'izy ianareo, any mosesy ianareo. Zava-doza zany. Raha Andriamanitra miteny hoe ianao efa noforoniko zanako fa tsy zanako ianao androany, aza hitako aza mahita zany ka isy anankiray amintsika itenena n'Andriamanitra mitendry androany ity hoe tsy zanako ianao androany. Fa zay ny zavatra misy eto. Zao voalaza zao ny Deuteronomie 5:7 ny 12 ka hatramin'ny 10. Miainga ka midina faingana hiala eto ianao, fa efa nanao ratsy ny olonao. Lay oloko tiry amin'ny tao ambony ny atsoan'i Jehovah azy lasa olonao. Inona ny dikan'izay? Tsy azy intsony ny zanak'Israely. Tsy azy intsony ny zanak'Israely. Izay nentinao nivoaka avy tany Egipta. Iry amin'ny Deuteronomie 5:10 lazainy hoe izao no nitondra anao nivoaka avy tao amin'ny tany Egipta. Jehovah no milaza an'izany. Fa rehefa mivadika manao tsinitsinona izay nataon'Andriamanitra taminy izy, tsy azy intsony. Tsy azy intsony. Lasa any mosesy izy eto. Izay mivadika amin'Andriamanitra ry havana dia mampiala ny tenany tsy ho fananan'Andriamanitra intsony. Tsy Andriamanitra manary azy fa izy no mampiala ny tenany tsy ho fananan'Andriamanitra intsony. Ny fanjerahan'ny Mosesy nivady fisaka roa ny izy ny didifolo teny amin'ny tany.
dia nanambarany ny fanapitehan'izy ireo ny fanekena zay nataon'Andriamanitra taminy. Tsy Andriamanitra nanipo ny vaty dia nianjera tamin'ny tany. Raha izay izy dia izy nanapotika an'ilay fanekena. Fa izao Mosesy nanapotika an'izay. Ndika an'izay tsy Andriamanitra manapotika ny fanekena fa isika manapotika ny fanekena nataon'Andriamanitra tamintsika amin'ny fiampenantsika tsy mahatoky rehetra. Amin'ny fiampenantsika tsy mahatoky rehetra. Tsy Andriamanitra no manapotika izany fa isika no manapotika izany. Ny olona no manapotika izany amin'ny alalan'ny otany. Tsy izy eo amin'ny fiampenany. Ny otany izay apantsakany eo fiampenany sy maha-izy azy rehetra azafady. Hitatsika amin'ireo andininy samihafa izay samihafa ny manambara ny fahatezeran'Andriamanitra teo. Fa fandringanana sy fandevonana tanteraka no ambadiky ny fahatezeran'Andriamanitra. Fa izao ry havana no mahafaly amin'ity Andriamanitra izay vavahantsika ity. Tsy misaraka amin'ny fitiavany ny fahatezerany. Izay eny mahatonga antsika eo. Fa raha misaraka ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fahatezerany tsy misy eo tsika io na dia ray aza. Tsy misy eo tsika na dia ray aza. Fa noho ny tsy fisarahan'ny fahatezeran'Andriamanitra amin'ny fitiavany, izay ny maha eo atsika tsirairay avy io. Izay ny maha eo atsika tsirairay avy eo. Izany fitiavany, ny faharopony sy ny famindram-pony izany tsy misaraka amin'ny fahatezerany. Izany fitiavany sy ny faharopony ary famindram-pony izany no tsy maharingana ny vahoakany, fa tsy ny fiheveran-tenan'izy ireo ho marina. Tsy ny fiheverako za ho marina, ny fiheveranao ho marina tsy maharingana anao fa noho ny fitiavan'Andriamanitra sy ny faharopony tsy misaraka amin'ny fahatezerany. Mosesy eto no nitaraina mafy tamin'ny Jehovah mba tsy hampiara ny fahatezerany tamin'izy ireo. Nambara Mosesy fa tsy azy sady tsy izy no nitondra ny zanak'Israely hivoaka tany Egipta fa Andriamanitra. Ny 1920 sy ny 1920 ampitao amin'ny 1920 ka hatramin'ny 420. Morentsika tokoa moa ny fanazavana an'izay le hoe ny lanja ny vavaka izay atao amin'ny hafa arak'izay hitantsika azy ao amin'ny programa. Fa nohinohin'Andriamanitra izany. Izao anefa ry havana, tsy ny fitaraina ny Mosesy no antony tsy nandringana ny zanak'Israely izay nivadika taminy, fa noho izy Andriamanitra mahatoky tamin'izay noteneniny. Noho izy Andriamanitra mahatoky tamin'izay noteneniny. Noho ny fanekena izay efa nataony, noho ny maha-izy azy mahatoky, satria Andriamanitra mahatoky izy. Ambarany Deutéronomie 4:4-7 eo. Tsy mandefitra amin'ny otan'ny olona Andriamanitra, saingy tsy mivadika amin'ny teny fampanantenany noho ny fitiavany izy. Ahoana re zany? Tsy mandefitra amin'ny otan'ny olona Andriamanitra kanefa tsy mivadika amin'ny teny fampanantenany noho ny fitiavany azy ireo kosa izy. Ny fampatsahivana ny lasany eto, izay mamparary maha-olona tsy mahatoky azy ireo, dia mbola fitiavan'Andriamanitra izany. Ny 20 taona ankalazantsika an'izao, ka iresahana indray izao tenin'Andriamanitra izao amintsika, fitiavan'Andriamanitra tsy mbola tia hampiatra ny fahatezerany amintsika izany. Fitiavan'Andriamanitra tsy mbola tia hampiatra ny fahatezerany amintsika izany. Fananaran'Andriamanitra ny vahoakany mba tsy ho tafalatsaka sy tsy hiankina amin'ny fahatokisan-tena na erehere amin'izay heverina fa fahamarinany. Io indray tsika zanaka fifoazana ny tafalatsaka amin'io. Isika mieritreritra fa marina noho ny tsy zanaka fifoazana izay ilitsika sahatra fa tsy zanaka fifoazana. Izay no eritreretintsika, tokony ho fiainantsika izany fahamasinana sy isan-karazana izany, fa tsy eritreretintsika ho hafa ho ambony noho ny hafa lasa farisoantsika amin'izay fotoana izay. Fa izao hiankina amin'ny asan'Andriamanitra manamarina atsika isan'andro izay tokony ataotsika. Marina isika satria no hamarin'Andriamanitra atao amin'ny finoana. Zay zany tokony ho fiainana ny zanaka fifoazana rehetra. Izao mamarina atsika azy ry havana. Tao amin'ny Jesosy Kristy sy ny azo fijaliana no ahitantsika an'izany fahatezeran'Andriamanitra tsy mandefitra amin'ny ota zany, kanefa koa ao koa no ahitantsika ny fitiavany sy ny famindram-pony. Ao koa no ahitantsika an'izany noho ny teny fampanantenany. Ny fahafatesan'i Jesosy teo amin'ny azo fijaliana izay nampiombonany antsika taminy dia fanehoany ny fahatezerana izay tsy mandefitra amin'ny ota. Fahafatesana ny tambon'ny ota. Fahafatesana ny tambon'ny ota, hoy Paoly amin'ny Romanina 4:1.
Noho izany raha maty teo Jesosy midika izay fa izy ilay tsy nahalala ota dia natao ota na mpiomponina tao aminy isika mpanota mba ho le vonona teo amin'ny hazo fijaliana. Zay ny fahafatesany. Fa izao maty ihany ve Jesosy? Naninona koa izy? Nitsangana tamin'ny maty izy. Inona ilay fitsanganana maty? Ho fahariana atsika indray mba ho olom-baovao tsy misy ota. Satria nampiambonina ataontsika hoy Paoly apôstôly raha izy manazava amin'izany ao amin'ny Romanina 1:7 sy manaraka ary ny Kolosiana 2:2-12. Zao anefa ry havana, aoka tsy araraotina, ty mampalahelo ahy ihany. Zaho moa mpampianatra dia mahita karazana mpianatra be dia be, mialatsiny aminareo fa tsy mamela anareo mpianatra aho. Fa mpianatra dia manao teolojia hafahafa zay indraindray. Fa inona ny teolojia zalahy? Minia manota satria ambanin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Zava-doza, tena zava-doza, bebanareo zalahy. Zava-doza. Zava-doza. Fa izao, ahoana hoy Paoly apôstôly? Tsy azo araraotina hanaovana izay daniny kipo sy sitraky ny fony fitiavana sy ny famirapon'Andriamanitra. Zay lazay. Hoy izy, mbola hitoetra amin'ny ota ihany va isika hitombony fahasoavana? Inona valiteny? Sanatria izany. Sanatria izany. Ataontsika izay efa maty amin'ny ota ahoana no velona amin'ny ihany. Ny tenanareo dia atao vo efa maty ny amin'ny ota, fa velona ho an'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Koa aza vela ny ota hanjaka amin'ny tenanareo mety maty hanarahanareo filany, ary aza manolotra ny tenanareo ho amin'ny ota ho fiadiany tsy fahamarinana. Fatolory ny tenanareo ho an'Andriamanitra toy ny efa maty amin'ny mahampanota nareo, fa velona amin'ny maha zanak'Andriamanitra nareo raha piko kely izy. Ary momba ny tenanareo ho fiadiany fahamarinana ho an'Andriamanitra. Ny zanak'Andriamanitra tsy mba olony tsy fahamarinana. Ny zanak'Andriamanitra tsy mba olony fahalovana, ny corruption isan-karazany, fa olony fahamarinana ny zanak'Andriamanitra, ny zanaky ny fifoazana. Maneho ny mahatoky anareo amin'ny maha zanak'Andriamanitra anareo izany. Ny zanaky ny fifoazana ry havana dia olona mahatoky izy satria fananan'Andriamanitra mahatoky, zanak'Andriamanitra mahatoky. Izay ny maha zanaka ny fifoazana azy, mahatoky amin'ny fiainana rehetrarehetra. Izany mahamahatoky azy zany ny mahafananan'Andriamanitra azy tao amin'ny Jesosy Kristy sy ny hazo fijaliana. Izany ny mahaolonafaka azy. Izany no ankalazany Jobily 20 taona amin'izao fotoan'izao satria zanak'Andriamanitra mahatoky izy. Zanak'Andriamanitra mahatoky izy. Ny fitiavan'Andriamanitra azy no hitiavany an'Andriamanitra. Ny fitiavan'Andriamanitra azy no hitiavany an'Andriamanitra. Ka hitandremany ny didiny rehetra eo amin'ny androm-piainany rehetra. Ary mahazanaka fifoazana azy any amin'ny fiarahamonina, any amin'ny asany, na aty amin'ny fiangonana na any amin'ny fiarahamonina na ny asa-pivelomana isan'andro isan'andro, amelomany ny vady aman-janany ny tsiretsirany zao olona mahatoky izy. Satria zanak'Andriamanitra manahaka azy. Ry havana, aoka ho mahatoky hatramin'ny fahafatesana, dia omen'Andriamanitra antsika ny satroboninahitra fiainana. Amen. Mivavaka isika rehetra. Saotranao izay ry Andriamanitra, raisy zanaka ary fanahy masinao, noho ny mbola hitenenanao aminay tsy tapaka isan'andro isan'andro, hanomezanao anay tombonandro mba hahafanay mandre izany teninao izany, manamboatra anay, mananatra anay, mba hahatonga anay haharitra tokoa amin'ny mahazanaka ao anay, zanaka mahatoky. Dia tehirizo izay, fa izay tsy mahatahiry tena. Tehirizo amin'ny alalan'ny teninao hombany fanahinao, mba ho mahatoky hatramin'ny fahafatesana tokoa. Dia rehefa ho avy ianao Jesosy, ho tsinainao amin'ny fifaliana hoe tsara zany ry mpanoto tsara sady mahatoky midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Mba samy hiditra amin'ny fifalianao avokoa ny olona afaka makalaza ny Jobily 20 taona amin'izao fotoan'izao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy manankiri avy any Nazareta nangatahana izany, misaotra Jesosy eo. Amen. Saya sanyu tajemana
Jamanitra, Tiavani Jehovah Jamanitra, Katanjemu Majakariva, saya sainu tanjemana, Katanjemu Majakariva, saya sainu tanjemana. Fitiavany antsika tsisy fetra, nentiny Jesosy ny eloka rehetra, miantso atsika bebaka ny tompo isa, aza mana mafy atoka iana, ary tiavany Jehovah Jamanitra, Tiavany Jehovah Jamanitra, Katanjemu Majakariva, saya sainu tanjemana, Katanjemu Majakariva, saya sainu tanjemana. Azuanto katukuni fanekeni, fauvelu zay mankatony teny, mandeana mataora ny tompo, ifanany tarika ny mpanompo, ary tiavany Jehovah Jamanitra, Tiavany Jehovah Jamanitra, Katanjemu Majakariva, saya sainu tanjemana, Katanjemu Majakariva, saya sainu tanjemana, ari tiavany Jehovah Jamanitra, Tiavany Jehovah Jamanitra, Katanjemu Majakariva, saya sainu tanjemana.